Patio? Oe, tsy lena mampaty any am-pianarana sady ve zany? Manahoana ianao? Efa vonona ve Paty? Tsy haiko tompoko fa mbola ao ambony aho izy tiako. Fa aleo aloha atsoko vetivety e. Dia ho teneniko izy hoe efa miandry ato ny le namanao. Odio, moado maselo Paty ah. Ahoana izay le naivo ah? Efa tonga ao tompoko le namanao iny. Ay, asevy mandroso aty aloha izy mandra-piomako e. Eny tompoko. Mandrosoany aloha fa mbola miomana kely izy e. Tsy ao indray moa madama sy Ramseno sa mampiditra lato indray ty kala Paty ty. Nefa rehefa ao izy ireo sa manao an'izany akory. Dia kia antray e, tsara be kia ato aminareo izany ry Paty ah. Ve tena vila mihitsy sy tranonareo ty e. Izay tokoa moa ndry vao niditra tato. Indry ihany moa fa rehefa ato papa sy maman dia tsy mahazo mampiditra lato ako. Zany, fa tsy ao tokoa moa izany zareo. Fa lasa aiza ki? Lasa nivelan'ny tampoka aky izy ireo fa namitahiraka any ah. Miasa amin'ny orinasa lehibe eto an-drenivohitra manko izy ireo amin'ny kilalao malagasy. Sady izay ah, afaka 2 volana hono vao hiverina. Aza mihafahafa kia, fa tonga dia mipetrapetra e. Faites comme chez toi. Ay, tsy mihafahafa kia fa toa madio loatra ny tranonareo ka sao dia maloto io ko. Ndry koa aky. Fa inona fotsiny ary ny anakaramana an'ilay naivo raha tsy hanadio an'io ka. Dia izy daholo izany manao sy mamita andrara rehetra atao tranonareo. Ary indry izany raha azoko tsara dia tsy manao ninina mihitsy atao trano ah. Inona tsony moa aky ny ataoko eo. Manao régime dia manao fitaizam-batana ohatra hoe fitness, massage de beauté. Mba mihetsiketsika aky ah. Manao metimety e. Tsy mety aky izany ataondry izany na dia manana mpanampy azy nareo ah. Dia ahoana izany no ataondry rehefa any amin'ny hoavy sy ny any tokantrano any ariana e. Ay, ndry koa aky mbola any ariana any aky izany ah. Fa zao aky ah, dadanareo sy mamanareo ve izany dia tsy afaka manao farantaona miaraka amindry mihitsy aty? Eny aky ah, efa hoe afaka 2 volana izany ve aky? Dia tsy malahelo ve ndry amin'izany ry Paty? Sady amin'izay ndry vavitokana io dia avelan'ireo. Eny, malahelo aky ah, fa atao ahoana moa? Sady tsy fidiny andry zareo koa anie ny lasany fa noho ny fitadiavana asa aman-draharaha e. Fa izao aloha, alohan'ny nandehanany dia nidongo be ah. Fa inona ondry? Fa dia nampimbe be ny argent de poche sy ny vola anaovako fety aky ah. Dia raha izany aky ary dia tsy aleo ve atao aty ilay réveillon saika ataontsika any am-pianarana iny e. Sady ny ankizy koa milaza fa mbola tsy nahita salle malalaka anaovana ilay izy. Fa hitako aky atao aminareo zao fa tena misy salle malalaka anaovana fety ah. Mety tokoa aky izany ah. Fa afarana fotsiny ilay naivo tsy teniteny amin'ny papa sy maman. Ary misy tetika ho ataon'ireto indray ato ah. Le naivo ah. Avy aty ange ianao fa misy zavatra tiako horesana aminao e. Fa ohatry mipetrapetraka fotsiny anie sika izany ry Paty e. Andao etseny e. Ndao ary e. Etsy isotro ve? Aiza kosa aky, aleo any amin'ny supermarché any izao nibetsaka zavatra isan-karazany amin'izao faran'ny taona izao. Zay aloha dia marina e. Sady misy fihenam-bidy ihany koa ny entana sasany any amin'ity fety ity ah.
Ary ndrika maharaka fa ny aloha ny tena tiako dia le makany dia le manao dégustation le manandrana sakafo reny Hitako indri botrabotra ohatr'izao ery. Variana amin'ny resaka fotsiny eto sika eky. Fa andraso aloha io manavetivety ka. Ilaozako eo aloha ndria. Ndao ary. Tsara ve eky ity akanjo ity fa betsaka ihany izay nijerentsika izay. Ity izao no hitako fa mety amiko manko. Io tsara k'i izao fa tena fo kely amindrina izy ka. Ndriko koa dia ohatran'ny neninay rehefa miaraka miantsena. Mahita kianina foana. Aleo ity fa amin'izay dia tena sexy tsara Sady ataondry fa tsy ho aty foana moa ny mason'ny Franky amin'io. Ay tokoa moa. Ahoana marina ny aminareo ireo Asa ki fa ohatran'ny mba tiako fotsiny eky izy iny Mbola tsy tena miaraka izay fa mba tiako fotsiny Eny tena milay kosa kaloha izy Sady samy tena zanaky ny manana nareo Oay Efa amin'ny 12 eky izao fa andao amin'izay ody Very feo aloha raha efa azotsika daholo izay rehetra nikarohantsika taty So dia misy adino? Toa efa azo daholo ka. Andao ary Zay vao tonga kiala kely ity marina. Tena ohatran'ny miadana tsy manana ihamisy. Loza koa mamisavisa fotsiny eto koa fa aleo aloha vahana amin'ny vavahady sao mahazo teny gasy eto. Ary mba ela koa lenay vo Idio vavahady dia ampidiro ao an-trano ireo entana anaty vaminy ireo. Aingana ianao Efa masaka ve ny kaly ao fa tena noana mafy mihitsy izay. Efa masaka ka. Miandry anareo fotsiny sisy Dia manosoara aloha fa aleo tomoko vetivety reto Zay le zanako. Fa ino ty mampisety tsy mampiasa senanao zany foana raha matoa? Tato anie ianao ka ohatran'ny varimbariny zany foana Tena malahelo an'le zanako any an-tany lavitra rangaha. Aiza ve dia tsy mba afaka hiaraka anao fety koa tsika telo miaraka. Nefa ny andro ty vo 30 Desambra androany. Na izaho koa aza ngemba malahelo fa mbola be reny ho sisy Sady tsy napozina koa anie ny mission nampanaoviny direkteur antsika iny Tsy tokony isahinao reny amin'izany Ao daholo ange zavatra rehetra ilainy na ny volana kojakoja maro samihafa Sady afaka telo andro ange dia afaka miverina isika Amin'izay dia afaka miaraka manao fety miaraka aminy Zaranao aza mba efa miena le telo volana tokony hijanona antsika atyko Zay aloha ny isaorana an'Andriamanitra Tena mba tsy nampozina mihitsy koa iny fandehan-javatra iny Nalako vita ihany ny fanarahana nataontsika tamin'ny mpamaty antsika iny Fa hitako eto sady ny afaliany DG mahita an'ireto entanao avy reto Na dia misy aza ny taraiky kely Zany mihitsy Dia mba manahoana ary izay ihany paty Tsy mangina rereo ve zao izy sy lenay ve Ianao koa ka Aleo mihitsy aloha tsika andeha hitsangatsangana kely fa efa vita koa reto asa reto Aiza ny tianao ale Any Champs-Élysées sa hijery Tour Eiffel intsika Eny ary aleo aloha vitany reto dossier reto dia aveo tsika makany Paris ary Izay hitondranao ahy tsy maninona
Mety daholo ka, sady mety ho tavaverina intsony tsika dia aleo tonga dia mijery restaurant any ary. Sa ahoana ki? Eny ary, fa andraso aloha anaovako ty par-dessus ty fa ohatran'ny milatsaka indray ngeza ny la neige zany dia aiza moa le gant-ko teo? Io ambony kômôdy io re. Akako kafe aloha ianao. Angalao ary. Fa mba tena mahavariana kola mipozy maty misely patitika. Volo tsara be iny moboriana lasa fokely, ny akanjo fokely sady manara-batana. Keviko zany mba tsy ala kely ka. Eny tsy izy rery ihany koa fa reto tovovavy mpiara-mianatra amin'izay nasainy reto koa. Lenay voa, miandrasa ianao ambavady dia voa izay ankizy mbola tavela any a. Eny tompoko. Tsy mainty zakako amin'izay aky Franky iny androany a. Raha izao paoziko izao miampy sary mave aky. Aizy iny tsy ho tary eo. Ingany fa tandremiana aky fa sao dia vao fitaka. Ny toetra anatany eny tena mahaolona fa tsy nivelany fotsiny. Si andeha amin'izay fa tsy boka aloha vaiko izany izy izany fa ohatran'ny efa retro be koa izy izany a. Ary aiza ihany aky mbola tsy tonga ry zareo a. Antsoy amin'ny telefona hoe aky. Gady ny tiany le fotoanan'ny opération zala. Miomana tsara lisana. Ie, norme zany. Ka izao ary mipaika anaovana le izy. Elary Franka, mody manadala le sipa aloha ela. Dia asian'la manoro ny efitra misy ny entana rehetra izy sy misy an'le coffret bisou. Dia avela miataka kely milaza aminay amin'ny signal hoe atsy misy an'le izy. Dia mianika fotsiny izay avy eo manao opération. Ok? Ie, za indrindra. Sady za koa mbola anao an'izay atao sy tanteraka an'le sipa. Tsy ahafahany mifantoka na mahatsiaro tena. Evoke daholo za mipainina. Rehefa azo le izy dia tonga dia ampasidradana tiabiko fotsiny. Da anaty daba fa piandry. Sira. Way. Moramora amin'izay lesana aloha efa misy olona tamin'ny tia manatona vavahady fa milay koa aloha zany tanàna Andripaty zany. Tena zanakalahy be mihitsy any erika lataonako tony zany. Ary izy azalahy sy babory volo kely io. Ahoe? Tô Ipaty. Tô nitapahana le volo lava be iny le. Tô natonana mihitsy zany ra sipa. Mademoiselle, misy tomobile io avelany io. Ie, marina zany. Misaotra lenay fa tonga dia sokafo ny vavahady fa tameny ahy. Bonjour daholo nareo a. Tsara le sava malaza zany Franky a. Sady amin'le matanjaka be mihitsy izy zany. Malaona. Raha mba fantatra ty ngamba fa halatra daholo tony. Ie, zany a. Io ve dia tsara e. Eny e, izy aloha amin'le fanaovana rano ireny e. D8 turbo dia double échappement. Tsy azon'ny polisy mihitsy sika roa raha mandeha amin'ny teny amin'ny bypass. Ianao koa mandrosoa re. Ave amin'ilay be ohatr'izao aty aminareo e. Tena ohatran'ny résidence mihitsy izy zany e. Marina. Ianao koa dia efa manitatra be riry Franky ka. Ka tsy marina indray ary ve zany lazaiko zany e. Zaridaina amin'izany tena
tsy haiko tsony hoe aiza ho aiza amin'izao ny sa edena ela koa fomba mety ve aloha nypaoziko ny fahitana azy ka io mihitsy koa mbola saika tohizako teo fa nitapahanao ny teniko ay azafady lesy a vao nahitanao a dia izao ny tao an-tsaiko hoe tena mantsy zany sipy zany a izay anjelina tsakatany no mbola tsy hitako na iadama aza mety manadino any eva mihitsy raha manatrika eto angamba tena marina e mbokozy fa tena ao tsara mihitsy kosa aloha ty fety androany ity a ao mpina ny verandre ao are ohatra ny tsy misy resahana mihitsy aky ato izany fa mafy be le mozika hono a mety vera mihodina kely tsika sady zamba te hijery ny tanàna sy ny tranonareo sady to be hevitra be izy ty e oke raha izay ny tiany lahy e sady tsika koa vizaka nandihy teo way moramora ihany akindria betso hita tangoka loza tsy izy dia atoro ihany lalana olotira tany a efa koboka amin'izay ilay efitrano tonga dia miditra dia miakara mitohatra fa ao amin'ilay efitra ambony nanaovana fety ihany ilay misy an'ilay kofra 5 lesy aza dino lahy mitondra an'ilay barapainsa fa mafy be nidiny ato a keles baina oay ary iza koa reny rolany ala tao anaty fiara mipololotra sikary reny fa atao mamiky viko manatona aty ary iny ny entiny tobasy lava sy barapaisy izy zany fa iza koa reny tsy niara-ny fetato fa itiatenatenany aty vao nandroso ohatry ny hafahafa izy zany ka matahotra zany raha izao no tonga tampoko madama sy ramsy dia asa fotsiny angamba dia inona no olazaiko ipateny tompo-kevitra tamin'izao fa dia mialy anaivoko ty ary aleo aloha mo dia rahako akaiky izany fihetsika reto dia ato ambadika ato miafina tsy hitan'ireo tena misy zavatra ato marina aleo andrasako eto izay ivoan'ire oay iza koa reny mirimorimy manao jemaika makany ambony reny to tsy misy ankizy miakatra fa tsy patisy frank ihany ka aninona any reny tohatry ny hafahafa andeha mody arahako avy aty aoriana akombony ny vava fa maty koa ty a fiko mibasy eo a mangino ty sao dia mahita loza eo a tena amin'ilay be aky ilay feto maliny a sao anao zindry tsy nisaraka mihitsy izay sy franky ity moa ve zany dia tsy maharaka ireny zavatra anseho maly ireny sa mody famina ary ve za aloha tsy baradaka fa hoito eo e tsara fa tsy natsikaritra zavatra fahafa ve ndry tamin'iny e zavatra fahafa ina aky tsy azoko ny tindry olazaina tsy inona ka za koa nefa miteniteny foana angamba aleo amin'izay aky za oto fa tsy ary tena tsy fantany zany kay izy koa moa mamitampona tamin'iny aleo raha nga tsy asiana resaka fa matoa izy tsy niteny dia mety tsy misy nininona loatra angamba fa ty za saika matinora-ona andreny tsy io lahareny odifirina zany ve tsy midika zavatra mety ho fikasan-dratsy fotsiny angamba
Za koa tonga dia nidina fa tsy sanojanona tao. Ny atsoko dia tsy tonga dia niteny amin'ny Paty aho. Izy koa moa tena mamy be. Mahatahotra raha teo koa moa zako. Ndao are, aleo fa asaiko voainay vao ny vavady. Dia velomindry fa ohatran'ny tena tsy tonga intsony aho fa ohatran'ny tena mbola flasika be a. Ay, veloma kiry Paty a. Lenay voa, aterany ambavady vola fa mbola iverina atory any ambony aloha. Eny ary mademoiselle. Way, ary manino ty rindriny ty goka be? Sady to tsotson le coffre. Way, ary ino zany toboka be zany? Toy Paty marina. Fa nanino ty? Tena toran'ity marina. Inona no ataoko e? Paty! Maheno avy ianao e? Aleo aloha kapokapoana. Ary misy tomobila klaksonina koa nge zany. Ka aloha hoe jerena. Toro madama sy Ramose marina. Lozy ty. Iza no vonjeko? Madomizely Paty sary zareo mantontonatsy. Ty eto mbola tsy velona ny ainy. Maty androany. Inona no lazaiko? Andriamanitro, ampio ahy e. Ka aloha veloma mandray. Mademoiselle Paty a. Tena mbola torana ihany. Fa inona foana ary mbola tsy voan'lenay vao e? Tsy hainy angaza ny klaksonina mafy be izany. Sa tsy ao izy? Azafady mihitsy aloha anao maka vavahady amin'ity lakile ty ka. Manahoana tompoko? Azafady nampiandry. Manahoana lenay voa? Fadosepitra be mihitsy ianao izany e. Sady taitaitra be sady amin'izay tena ela be vao mamova vady. Fa misy inona aho e? Totoranao i mademoiselle Paty. Fa nataonao inona ny zanako e? Fa ahoana altiry lenay voa? Fa natao lainina tato ny zanako. Fa alio aho fazalozala mianana ohatran'io e. Tsy izany ry izy mivady fa misy vaovao ratsy rea. Nisy nandroba ny trano tato dia izay no nataitra azy dia toran'io izy. Dia ahoana? Dia very le boaty fasiana an'le firavaka nareo reny. Very ahoana le tia? Tsy afaka amin'izay alafa tompona andraikitra tanteraka amin'izany. Andrekako, fa maninona re ty zanako e? Andala aloha miantso dokotera fa tena mbola tsy ao mihitsy nene izany e? Neny gatongonareo? Ary aiza dada? Fa aiza zany? Aza mbola mandrera-tena aloha ianao anaka. Dadanao mbola lasa nitady dokotera any mantsy. Neny fa aiza ho zany? Aty amin'ny hopitaly ianao anaka. Vao aingana teo ange ianao na tsy afo teny e. Torana foana mantsy ianao dia zay ary tena natahotra mihitsy. Kay, izay vao miverina ny saiko. Dia ahoana ary neny? Ary tonga aloha ianao sy dada? Ngatsy tokony mbola ho misy 2 volana? Ka efa vita ny natao tany dia nody zahay ka. Efa nitantarainay vonay daholo ny zavatra niseho taty ka.
Ary tsy te-bedibedy indri izay tamin'izany fety izany fa le alatra izao no tena nefa aza matahotra indri fa efa nikarakarain'ny dada momba izay dia milamany amin'iny. Ahoana ary neny? Tratra ve ilay mpangalatra? Inondry aloha e. Rehefa natao ny famitorana dia tsy afa-ny ala kily anay fa satria izy ny mahafantatra ny momba ny ato an-trano rehetra. Dia ahoana? Le nevo izany ve ny tao ambadika iny? Dia ahoana moa fa dia nigadra izany iziko. Lehilahy tsy azo itokisana tsy. Mody hoe tambany vodany efa kay be ato-dobe ny indri. Natao ankety tsara izany izy? Eno fa ina magaga indri e. Tsisy ninina ka. Dia firy taona ny saziny any? 3 taona tranomaizina ka. Izay ny didi-pitsarana ny voaka. Firavaka betsaka sy lafo vidy ireny ve ki dia avelako veromaina fotsiny. Zary tena nalahelo mihitsy a. Aok'izay ry neny a. Fa zao ry neny a. Tena mifona aminareo mivady a fa olona tsy azo nitokisana e. Raha izay a zao tsy napiditra ntsokosoko an'ireny namako ireny tato a. Dia tsy afaka nanararoatra ohatran'io le naivo. Mety saika hampangan'ireo mpiara-mianatra amiko ane izy zao e. Fa tsy nanana pirofo dia izao no nefa rany. Nefa koa izy moa no nahita. Tsy possible ka. Fa ahoana ki? Sanatria ve dia nisy ny ray tsikombakomba tamin'ilay naivo ny namako sasany? Neny a tokony averina atao tsara ny fanadihadiana fa andrao dia... Ndry koa kiry paty ohatry ny olona maninona. Le naivo ange fa nigadra zao e. Ary pirofo tsy azo lavina ny tanana azy. Neny a, tena mbola matahotra ao izany ka. Mivalo aminareo re aho fa tsy hanao an'ireny toetra ireny intsony e. Eny retsy a, mamela indringa izay e. Fa mba mitenena aminay ihany aloha rehefa misy zavatra atao e. Indrindra fa rehefa misy zavatra mampisalasala. Mba miaraha aloha izay vao manao zavatra lehibe toy ireny. Eny e, na amin'ny zavatra kely aza, tsy misy zavatra tsy vita amin'ny fampiresahana nge e. Misaotra ary neny a. Teza zaho sisan'ny hafarako ny trano isitrihana tsisy ny tenana ry ny havana sy ny namana. Zara raha mahita hoanina marina aty ambany tenelina ny hafarako. Ohatra ny tsy zala nanan-javatra sy miaingo be taloha ireny. Tena izany tokoa ilay miditra amin'ny makarakara dia mivoaka amin'ny kilodoka. Izany rehefa rena azo amin'ny tsy marina e. Nefa zara raha aloha tsy maty ireny namako sasany izay voatifitra sy voadarika vokatra ny fitsaram-bahoaka ireny noho ny vakitrano sy ny ari-paosy. Ohatra e. Tao variana mametsivetsy eto aho izany. Naona izany. Inona indray ireo mifika? Efa leo an'ity mangaro-paosy sy mangalatra lavy ity aho. Kanefa ho maty mosary eto ve? Ny asa atao tsisy. Ary raha misy asa atao tsy mety mandray ny olona fa vao mijery aho dia miemotra. Mety efa fantany angamba hoe mpangalatra be iny. Dry. Iny misy madama manolotra vola ray alina rary an'ilay mpivarotra dia variana be. Io fa tsy mahita. Tonga dia tsahako rangahy iny dia izay alehany any alehany. Tsofoka tsy anelakelan-trano ato avy io. Zay rangahy no mety e. Zay. Wai! Mangalatra e, moy e. Taova fanaovana azy. Nosy tia enjehan'olona be dehibe. Nefa tapitra ny elakelan-trano. Zay avy vao vita marina. Ka hitsoakatsy amin'ny trano bitsy e. Izay alehany any alehany. Oi, não tem desisteu?
reto zany vory ve sa aty amin'ny tranobokon'olona zany za ko efa mahay amonjony haiko dia tsy voajeriko tsony le trano hoe inona koa arak'izany raha lasa anabavy ao amin'ny tompo dia mila mitandriny sy indrindra fa amin'izao vanim-potoana farany izao satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy ambiny isika dia tonga toy ny fiavin'ny io mpangalatra izay efa voalazatsika teo aloha io izy ka tsy ho fantatsika izay ora iaviana. Maty amarina tena tonga dia siriko retolo reto zany hoe mpangalatra tsy mpangalatra eny ary raha lasa anabavy izay ny tenin'Andriamanitra izay nentina tamintsika androany fa alohan'ny hitohizantsika amin'ny fotoana dia hanao ny fanatitsika ka mangataka olona anankiray amintsika mba hanampy ny tompon'andraikitra amin'izany satria maro mantsy ny asa izay miandry antsika fiangonana ka tena ilaina fanohanana avy amintsika mpino zanak'Andriamanitra tsirairay avy. Aza koa mamana foana moa ka olona mitory-teny reto tsy haiko tapitra ny haiko marina fa ty kosa aloha vao tena vola be alerangaza anao volantera fa misy okazion ohatra zany aiza ntsony ale tonga dia hitsangana rangahy ay iny misy mitsangana ka mandrosy dia misaotra betsaka namaly ny antso. Ahoana koa ary zany tena azoko natao mitondra vola fanatitra nandositra satria teo akaiky ny varavarana nefa hitako fa tena natoky aho le pastera dia tsy sandray tena mbola tsy nitranga tamiko mihitsy ny toejavatra ohatr' izany ohatra ny hoe misy hery miazona tsy hangalatra an'ilay vola. Frank ianao ve io fa iza moa ianao fa atao tsy fantatra nefa mahalala sa vola kay ie za ty ary faly be nahita-nao manao volontaire teo zay ianao vao hita tato amin'ity fivoriam-bavaka ity zany ve mbola volom-baovao ka ay fa olom-baovao ianao za koa nefa novain'ny tompo tsy mazava amiko mitenao ambara ry vola fa ahoana tsara tao aorian'ilay réveillon tany Ampaty iny ranody dia saika lasa dala fa nisy namakoa ny trano nipetrahako teny amin'ny site Ambohipo dia very tao daholo ny entako rehetra hatramin'ny fitaovam-pianarako rehetra sy ny sisa tena tsy nisy niangana na iray azy ny iray aman-dreniko anefa tany an-tany fotsiny no mipetrako tsy hitako izay nisarangotana satria menatra sy natahotra ny resaka tamin'ny Ampaty zava-misy na dia izy aza ny tena namako akaiky indrindra satria nahatsapa teny ho mpiray tsikombakomba tamin'ireo jiolahy namaky ny trano dia ahoana dia misaotra an'Andriamanitra fa ilay mpifanolo-bodirindrina tamiko no nitsetra sy nanampy ary indrindra ny taona hivavaka tamin'ny alalan'ity fivoriana ity tena mifona aminareo ary vola za mihitsy anie niaraka tamin'ireo jiolahy lazainareo nangalatra tao amin'ny Ampaty zany ve Frank dia sahanao ve dia nahoana zany ka olon-dratsy tsy fantatrao tokoa moa tianao Jesosy ry Frank zany tokoa moa hoe tena nakasika ilay toro-teny faharoa teo iny ohatra ny natsiary maivana zany ny ala teo ay mbola dia Andriamanitra tena totro azo tanteraka amin'izay ny fiainako ary fona aminy ny amin'ny ratsy rehetra izay vitako mahereza ry Frank fa za koa hivavaka ho anao tena misaotra anao Tompo fanovainao ny fiainako ary ny magaga mihitsy koa dia ty toa tsy mila mangary paosina misoloky tsony aho vao mihinana fa toa misy olona miatra ho azy zany manome sakafo sady tsara na ireo namako aza gaga fotsiny kanefa na zany aza tsy onina fiatran'olona fotsiny aho fa hiverina hitady asa mba hivelomako za tsy inona tsy marary tsy maharykoditra ka
mahavita miasa tsara. Fahatra lazay mba nitoriko ny amin'i Jesosy sy ny nanovany ny fiainako. Lazay fa mivasy lasa dala. Eny e, ny tompony hanokatra ny masom-panahin'izy ireo. Fa zaho aloha andeha hitolo-batana any Andriampatia ary ilaza ny marina rehetra tamin'ilay halatra firavaka iny. Zavatra voalohany mila lampo izay. Toa tsy vitako mantsy nipetraka fotsiny amin'izao aty. Ity eto mbola ato ary veritra ireo izay. Forotona tokoa moa izayko. Aleo angapotsery ny tesonera ity e. Andeha hanana fahasahiana inona valiteny sy fanapahan-keviny. Na higadra na tsy. Tsy ahoako izany e. Fa ny zavatra lehibe amiko izao dia mba afaka miaiky sy mitsotra izay zavatra nataoko ary madio fo eo anatrehan'ny tompo. Misy olona ao mba vahady eo zandriny eny a. Mba jereo kely reto hoe. Manahoana Paty? Manahoana ianao? Fa isaka ianao? Ary iza ny tadiavinao? Izaho ihany re ty e. Tena tsy tadidinao ve? Nefa izaho tena mahatadidy anao foana. Ny Frank re a. Eny marina? Oay e, ary niova be ianao izany a. Mandrosoa aloha e. Andray fa taiza foana ianao. Sa efa nanambady tany tsy hita sady lasa montina be a. Iza no vadika eo fa ianao koa. Niova tokoa ary Paty a. Tsy ohatran'ilay taloha fahitanao hareny intsony e. Hitako eto mihitsy. Mandrosoa e. Mipetrapetraka aloha. Aleo atsokony eny any ambony. Tena tsara aloha ny fandraisany ahy. Toa tsy miova mihitsy Paty izany a. Izy roneny ny Frank a. Namako tany ampianarana fahiny e. Ie, dia faly mahafantatra anao. Izaho koa toraka izany tompoko. Dia inona vaovao letsa? Inona no atao anao? Ny vaovaotra ireo dia tena misy tokoa. Voalohany dia mialatsiny ara izao vao avy ry izy mianaka. Fa inona izany ny Frank a? Mikasika an'ilay vakitrano tao aminareo iny e. Ray taona lasa izay. Ha? Fa ahoana? Hita nga ny firavako sa? Izany rehefa izao a. Voalohany dia saika an-tany ny hafaran'ilay resaka iny ahy e. Ianao tokoa moa taona anjavona tsy hita intsony tao aorianan'iny a. Rehefa natao izany ny famotorana dia tsy fantatra mazava mihitsy ny marina e. Fa ilaina efi-panampiny tsy afa-bela. Satria izy no tompon'andraikitra tato dia izy no tanan'ny polisy. Izaho reno izy ry zareo a. Izaho daholo ny tompon'andraikitra tsy nangalatra tato e. Dia nisy namako nanampy ahy. Fa izy ireo moa maty voatifitra daholo e. Ary ny amin'ilay halatra dia namidinay sy navadiky vola daholo ilay izy. Dia avy eo nizarainay. Kanefa dia lany fahatany fotsiny ny vola. Tsy nateza e. Izany tokoa ny hoe aza avy amin'ny tsirariny e. Izay ny marina rehetra mikasika an'iny ry zareo a. Fa izao no antony nitolorako vatana sy mitsorako. Efa niova fo aho. Efa nandray an'i Jesosy. Rehefa avy nisedra izany rehetra izany. Ka hitako fa izany no sitrapon'Andriamanitra dia vonona nefa ny sazoko rehetra noho ny nataoko e. Fantatro fa na dia nigadra aza ny vatako dia ny fanahiko sy ny fiainako kosa dia efa afaka ary nafahan'i Jesosy. Anao ve Frank ny nanararoatra ny fahatsorako tamin'ireny fotoana ireny? Tena tsy napoziko e. Izany ve? Indray, losa izany marina. Dia nanagadra olo marina izany tsika ry Paty. Dia inona izao ny atao? Io ary neny ilay efa nampiayayaka ny teneniko taminao taloha ireny hoe ataovy tsara aloha ny famotorana. Ka ilay naivo moa iny efa nampidirina tany am-ponjy iny ka tsy misy azonareo atao intsony. Efa lasa reto izany ry Paty sady efa ranondraraka tsy azo rofina intsony. Fa ny tena mamaika izao dia ny hanafahana an'ilay naivo any am-ponja. Marina izany ry neny a. Avelao ho raraka an'izay raraka fa mbola ho avy ny ranon'ora-pitahiana avy any ambony.
raha maka fanapahan-kevitra tsara tsika. Tsy azoko tsara nge izany tendry izany Paty ahoana tsara? Neny a, aleo isika hifidy ny hamela heloka mba ho afaka koa fanahintsika ary anaraka an' Jesosy tahaka ny nataony Franko fa hitako hoe tena tsara mihitsy izany miaraka amin'i Jesosy izany a. Andriamanitra aza namela azy ka aleo tsika mba hanao toy izany koa Izany mihitsy kia tena mianatra an'ilay Naivo mihitsy andaontsika mba hangataka fahamelana aminy koa. Misaotra indrindra tompoko fa zava-dehibe ho azy ho nataonareo izao. Tsy mendrika tokoa izany raha ny tokony ho izy. Ankehitriny dia avitra ihany noho ny famindraponareo. Fa hono iza moa ty Naivo fa tsy azoko loatra ilay resaka reto eo. Ilay mpanampy anay taloha tato ry Frank izy ny voaroiroy tamin'iny raharaha iny dia nigadra. Andrekaka eo, izany no solony heliko tany. Mba hangataka famelana any aminy koa. Aleo ary izao ny atao andaontsika telo mianaka ho any aminy ho any am-ponja dia anatina manam-pahefana koa ilaza izay zavatra tena nitranga sy ny marina rehetra mba hanao izay hevitra faran'izay haingana hamoahana azy eo am-ponja dia ararotsika io fotoana io mba hangatantsika famelana aminy. Tena mety izany sady za koa ny tena meloka dia izay sy izay ilay Naivo ny zavatra rehetra niseho ndreto izay rehetra tonga eto hifona sy hangata-pamelana aminao ary rehefa ndresaka tamin'ny manam-pahefana izay dia afaka madidio ianao ry ilay Naivo Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra aloha dia misaotra anareo koa fa zao tena mafy tamin'ny tokoa reny miseho reny kanefa nanova amin'ny fiainako koa no nidirako taty am-ponja. Fa ahoana ilay Naivo? Taty amatsiny na eno amin'izany filazantsara izany hitanareo misy an'ireny mpivavaka ireny mamanga ny voafonja matetika. Resy lahatra dia nanolotra ny fiainako an'Andriamanitra. Raisiko setra sy fanitsiana any no nankanesako taty. Mamela anareo rehetra tena mifoky rehetra. Izao ilay Naivo tena menatra mafy fa mba onitra omeko anao amin'izao nidiranao aty am-ponja izao dia omeko anao ilay trano be anay ato ambany.